Ny dinika izay nifanaovany ministra ny jony sy ny arena anaty rano tamin'ny solotenany banky iraisam-pirenena sy ny solotenany FAO androany kosa no ety ny antsarakotomanana amintsika. Tratraorina ny amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Suyo Fish de Madagascar. Tetikasa mahakasika ny fitantanana maharitra ny arena anaty rano ho an'ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe indiana izy io mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina sy ny toe-karem-pirenena. Nahazona famatsim-bola 4 amin'ny $70 avy amin'ny banky iraisam-pirenena ao anatin'ny 5 taona. Niara-ny fandinika ny amin'ny fomba anafainganana ny fanatanterahana ny tetikasa ny ministry ny jony sy ny arena anaty rano malagasy sy ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena mpanohana ara-bola ary ny solotenan'ny FAO izay mpanohana ara-teknika ny ministera. Tsy nidresaka tetikasa Suyo Fish de irery ihany fa maro ireo tetikasa voaresaka teto izay ilaina paikady manokana. Isany aloha voalohany gestion responsable des ressources naturelles. Misy fitezana zany zay ho ataotsika ary ametraka ihany koa tsika zany miaraka amin'reto partenaire ny fitaovana hoentimona ny rehetrarehetra ahafahantsika manatsiana ny tanjona izany. Madagasikara ny koa dia nosy revana zany zao ny teknisiana mikasika ny hoe tena sisy dranomasiny Madagasikara ny voafaritra anatin'izay ihany koa mety arena ahafahany Madagasikara misitraka zany ngambany mety hiapakatra any amin'ny îles éparses zany zavatra izany paikady anankiray ihany koa naperaka ato zany de ny fanadiovana eo amin'ny sehatry ny hoe fanomezana ny fahazondalana zany na ny licence de pêche ty mahazo fitarainana betsaka amin'reto mpamatsy vola amin'ny mpandraraha zay manao ny asany ara-dalàna koa mikasika andranatsika hoe pêche illégale ireny. Misy ihany koa zao fitarainan'ny olona mampimemen'ny olona any amin'ny faritra atsimoany zao sambo malaza zao fa hoe tsy de tena manara-penitra loatra angamba ny fomba fiasany fa hoe rehetra de manome iraka ny surveillance de pêche zany mba hanao ny asany ara-dalàna zany anara-maso ireny sambo zay mandehandeha aty amin'ny elin-dranomasitsika ireny ary hojerena akaika mikasika ny lalàna izay mifian'izany zavatra izany. Fanambin'ny ministra tokony andraikitra ny ahafahan'ny Madagasikara manatratra ireo fisandratana ara-toe-karena miainga amin'ny arena anaty rano maro izay ananantsika.